Nandrotsaka ny taratasy filatsahany ho kandida amin'ny fifidianana foloam-pirenena ho avy izao ny foloan'ny anterimeram-pirenena Jean-Marc Sara Kotomamonjy tamin'ity androany ity. Nandritra izany no nilazany fa tsy amin'ny alalan'ny Ery Rajaonarimampiana no nirotsahany fa noho ny fahitany fa mila fanarenana ny firenena malagasy. Raha mirotsaka ho fidina dia tsy avy amin'ny alalany Andriamatoa Ery Rajaonarimampiana fa noho ny fahatsapako fa zanaky ty Madagasikara ty ny tenako olom-pirenena afaka mahaleo tena ary mahatsapa fa manana andraikitra lehibe tokony hitondra ny anjara biriky koa amin'ny fitaritana ny tontolo ho tsaratsara kokoa ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy. Iarahantsika mahita ny tantsika hoe ny fifanipahany raha zay agamba ny azo lazana azy amin'ny harena lehibe tsy hita pesipeseny zay nomen'Andriamanitra antinositsika ity ary nataony honosy mihitsy tsy miady sisy tany na amin'iza na amin'izy fa any amin'ny ranomasina tokoa no misy tany zay ifampizarantsika amin'ny hafa. Nefa ny vahoaka malagasy iarahantsika mahita fa miaina anatin'ny fahasahirana amin'ny fahatrana mangitsikitsika ka izany fifanipahana zany tsy mendrika ny vahoaka malagasy ny fahasahirana zay misy ary ny vahoaka malagasy ihany koa dia mila fitonina fa tsy mila fifandrafina, mila fihavanana ary mila firaisan-kina eto amin'ity firenena ity mba hialana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.